atao amin'ny Samuela toko voalohany, Samuela voalohany toko faharoa dinaratsika teto androany araka ny ato amin'ny Samuela moa araka ny soratra mandry ery ambony hoe ny nanompoan'ny Samuela teo anatrehany Elia ary ny ratsy nataony zanakalainy Elia sy ny nampilazan'Andriamanitra ny loza anjo azy. Ataontsika tsara raha ny tantara omaly izay nianarantsika tao amin'ny Samuela voalohany dia ny nanaterany natezany Diana ny zanany an'Andriamanitra. Ato izy nanao vavaka mivavaka tamin'i Jehovah sady tamin'ny fony ravoravo no vavany teo anatrehany Jehovahandriamanitra. Dia ny hafaliany koa moa izany nahazo zaza izy dia nameny an'Andriamanitra ilay zanany. Dia ao amin'ny tontolon'ny fanahy atao amin'ny tontolon'ny fanahy no nasian'ilay zaza an'Andriamanitra fa ilay zaza ny ray sy mifanin'Andriamanitra ilay zaza. Dia tany izy natsoka mbola kely Samuela zaza dia fa tany izy. Rehefa naterina tamin'ny izany dia fa any sy nitezainjeniny izy. Efa izay ny teny nalokan'ny vavany ihany hoe ameny a Jehovah ny zaza iny dia nandeha nateriny tany dia nanao ny tany izy. Dia rehefa tany nefa izy ditantsika fa ny zanaky Elia teto dia tena ratsy toetra, tena nisy toetra be. Dia rehefa tany ilay zaza tsy azony ataony dia andeha hiana hoe ratsy toetra be ny zanany dia hijaly ihany ny zanako dia hoe ho alainy izay dia hitady mpanompon'Andriamanitra hafa hoena ilay zaza. Fa rehefa tany ilay zaza dia noentina vavaka. Izay zany azo indray aman-dreny atao rehefa misy toerana metrarantsika zanantsika hoe ary efa ianao tsisy fafana ohatrany hoe hiana be azy tsy azo atao sotomoko any dia ateriko ary dia rehefa mijaly indray dia sotomoko any dia ateriko ary fa entina bavaka ny azo atao aminazy. Mandeha ianao satria Andriamanitra ihany mahay, Andriamanitra no mahita feo fotsiny eny hoe ohatr'izao ny zanakao aty na hoe ohatr'izao izy aty. Ny zaza io indraindray mety hoe mampitombo izy tamanao dia mandeha mampitombo ary amin'ray aman-dreny hoe zao ny zavatra iainako aty. Fa mitondra bavaka ny azo indray aman-dreny atao raha misy zavatra ohatr'izay satria Andriamanitra ihany izy no afaka mampiteraka ny momba araka ny bavaka nataony ihany teto. Andriamanitra ihany mahay mampiteraka ny momba tao aorianan'izay nefa ihany satria tsy niteraka izy dia avy eo nefa rehefa niteraka izy dia nameny an'Andriamanitra ilay zaza voaloha dia avy eo izy niteraka taprihan'izay niteraka laso vavy indray izy tao aorian'izay. Dia rehefa nanome antsika rehefa manome zavatra anankiray ho an'Andriamanitra tsy arahana alahelo dia tena ohatr'izao iny dia manao tsy foko izany hoe tsy foko iny na hoe ohatr'izao iny fa rehefa hoe omena ho an'Andriamanitra dia omena an'Andriamanitra iny zaza iny dia entina mbavaka iny rehefa any fa tsy handeha akory hoe alaiko andray rehefa omena an'Andriamanitra ny zanantsika hoe ianao zao ohatrany hoe mbola tsy miteraka dia manana fikasana hoe Andriamanitra raha miteraka dia atotrako anatrehanao sahady hoe ny fiainana. Ianao koa nefa rehefa mamoaka teny anankiray dia mila tanterana eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy namorse atsika hanao voady eo anatrehana fa izy sitraponao avy any am-ponao izy hoe zao Andriamanitra zavatra tiako, zao Andriamanitra zavatra mba tiako tanteraka eo amin'ny fiainako. Ianao no niteny an'iny dia Andriamanitra miandry ianao avy eo hoe tanterahanao fa ilay satria tanterahanao. Fa Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy dia mahay tsy misy ny misy. Azonareo hoe zany hoe rehefa zavatra tsy misy dia azon'Andriamanitra pisina fa rehefa zavatra misy eo dia azon'Andriamanitra mbola foanana iny satria Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Ka Andriamanitra tsy namorse antsika navady anankiray hoe andeha tsika hiazakazaka Andriamanitra raha mahazo izao miliara dia omeko anao ny 5 miliara na raha mahazo izao miliara dia omeko anao ohatr'izao. Dia zao avady ara-bola zao izay dia rehefa tsy tanterahanao dia ao aorianan'izay ny zavatra mitranga indray avy eo hoe na hoe ianao mireharibe hoe mana iana zao raha ohatrany hoe tazomiko dia ohatrany hoe miteraka iny zaza iny dia tsy foko indray ty satria ty ve ny zanako voaloha za efa tsy miteraka bizay dia omeko andray ve ty fa tena nomeny satria fa izay ny vava nataony teo anatrehan'Andriamanitra hoe omeny an'Andriamanitra dia nateriny tany toa
dia rehefa nandeha Samuel dia nandeha nanao ny asan'Andriamanitra izy, nanao rarahan'Andriamanitra tao izy, nanao sitrapon'Andriamanitra tany izy rehefa natombotra an'izy mivatany. Ka indraindray tsika fiainana mety hoe mandalo zavatra ohatr'izany dia misy fianina dia za zany dia avy eo alaina fa rehefa mety n'Andriamanitra zavatra anankiray dia afonao mipetraka anao amin'Andriamanitra dia arakely ambany ery koa mbola misy teny dia mandeha voninahitra n'Andriamanitra men'Andriamanitra voninahitra izay manamafy ny anarany no hafa baraka. Andriamanitra tsy manala baraka raha ohatra hoe nanamafy ny anarany ianao fa ny volo no manala baraka anao, dia manodidina anao no manala baraka ianao fa mivavaka teo aloha ohatra hoe niova indray ianao avy eo ohatra tsika zao nanana misy teo amin'ny fiainantsika tsy ninona teo dia mivavaka tsika dia nanompo n'Andriamanitra, nanao ny sitrapon'Andriamanitra dia avy eo nahazo dia zavatra rehetra tiantsika dia azotsika avy eo. Après an'izay rehefa tsy rarahina intsony Andriamanitra manaratra n'Andriamanitra amin'izay tamin'izany nanompo no dia ohatr'izao fa amin'izao tsy hainao kaiky izany na tsy misy io Andriamanitra io afaka miaina ohatr'izao na tsy mivavaka na afaka ohatr'izao dia avy eo ianao manaratra dia misy teny mafy hoe ihany ianao dia ohatr'izao tsy teny azany fa no manodidina anao ihany manala baraka anao avy eo manesoeso anao avy eo alain'Andriamanitra ohatrany tsy misy teo izy dia izy indray no tena tiany avy eo dia olona nakany be ta Andriamanitra ny tantarakely izay misy olona anankiray navita trano be dia rehefa navita trano nefa izy dia nampanofaina ny ambany dia vita aloha ny ambany dia niditra tao ambany dia niakatra indray tao ambony dia avy indray niakatra tao ambony dia nampanofaina ny ambany dia navita epazy anankiroa dia rehefa tao trano dia efa tsy mivavaka intsony izany efa tsy niraraha intsony izay no tonga nateny teny tery ambony indraindray efa azontsika izy dia avy eo tsy rarahina intsony Andriamanitra dia tsy niraraha intsony izany tombo zanany izy io mampivola ohatr'izao dada ohatr'izao mama dia omena dia indray alina miderany tazatazana eny an-davarangana izy ary mahafinaritra efa tsy nanatro izany fa hoe misy vola ampiasaina efa tsy miraraha azy zavatra hoe andeha hivavaka intsony dia misy fotoana rehefa alina amin'izay misy zavatra ny poko mafy be fotsiny io izany dia izay fotsiny tsy nalala hoe basy mipoka izy nefa gaga fotsiny andrian'izy dia rehefa tonga indray nefa maraina dia folo tsy mivavaka ianao hoe Andriamanitra misaotra ny anton'any vaovao fa to dia fo dia nikarakara vady aman-janaka naterina ny anatra mpianatra to dia maimaika izany hoe dia karaha mandray raha misy dia avy eo amin'izay rehefa tonga andeha izy hanasa lamba eny am-bassin dia manodina rano iny hoe mandeha ny koveta ofera dia ny trano aika ny trano no poan'ilay zavatra dia hitanareo fa misy an'ilay sesasesaka dia efa simba ina moa ianarabe nefa le simba zany le trano dia gaga izy teo dia zay entana important bleu fa zany fa mizapon'Andriamanitra tamin'izareo teo izy vao ny antoandro teo akaiky no ravotra ty dia zay entana important rehetra navoaka vita tavavoaka n'entana fotika le trano dia zany Andriamanitra mahay mampisy misy nefa dia mahay manafoana ianao navita trano joalajoala be ohatr'izany dia avy eo tsaran'Andriamanitra tonga dia fotika tonga dia zavitra izao ny hoe azo lafy tonga ny olona teny tamity soratra amin'any izany ty dia eo ilay olona elavany nefa hatramin'izay nefa hoe anao ny ampiainana zany anykila rehefa hoe amin'ny voninahitra n'Andriamanitra dia n'Andriamanitra voninahitra fotsika fa izay manamavo ao ten'Andriamanitra dia ho hafa baraka ka izay hoe eo amin'ny fiainana mila tsika tena hoe mamy voninahitra foana mamy voninahitra n'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra natao rehefa manompo n'Andriamanitra dia manompo hatramin'ny farany fa misy ny olona hoe anaty fahasairanana mivavaka na hoe otaoko hoe miala tsiny mamela ianao teny an'ity zavatra kely ity hoe tany ivelany tany ataoko hoe nareo satria za tsy any dia mavita mianatra baiboly mavita tena hoe katamizasolokatô rehefa mody amin'izay nefa ohatra navita nahazo tômobila nahazo trano nahazo vady vita mariazy milamatiara ny fiainana da ataoko hoe tsy hiditra ato amin'ny dasolokana ny fa tsy hidana foana iny hoe mamaky ten'Andriamanitra foana isan-kariva na na moa maratsy na hoe miangonato satria ianao fananam-bola viady apetra kredina dimanjato ary afaka hidiranato fa
presidente any zay tamin'izany tany izan'iza ny ady France ohatra dia izan'iza efa tsy Andriamanitra ny namako aty dia namana ohatry ny namanamako fa tsy efa Andriamanitra ny tarainako aty dia vavaka atao hoe tsy miditra daholo ka ohatra hoe asotry ianao misy olona tena hitako rehefa any ivelany dia fiby le tenin'Andriamanitra be dia be tena isan'andro fa tenin'Andriamanitra foana Andriamanitra zao any Andriamanitra ny fiarovako fa rehefa tonga aty Madagasikara amin'izay sary isan'andro amin'izay ny avoaka fa any raha mijery ny album ianao dia any amin'izay 2000 firy any dia namoaka an'ilay tenin'Andriamanitra fa rehefa ny roso amin'ny zavatra tsara iza fa rehefa moa tsy nanaona fa resaka tsara ny fijerena izana hoe mampivoninahitra n'Andriamanitra dia atao tsara mandra-piala ety amin'ny tany iny no ataonao fa izay zavatra rehetra ianao nge rehefa manome voninahitra n'Andriamanitra dia ninona zavatra rehetra tianao nangatahana tamin'Andriamanitra dia azonao daholo nen'Andriamanitra anao satria tika izy malao n'Andriamanitra hoe malalo io masony eny tika rehetra rehetra io izay mpimaso tika dia ahian'Andriamanitra foana raha mba eritreretinao ny zany izay tika masonao io na tika miaina fa ianao isaka mivavaka manome voninahitra n'Andriamanitra foana ny amin'ny zavatra rehetra dia rikeo en'Andriamanitra voninahitra indray ianao eo dia fomba fisian'izay hoe izay manaja ny tenany no izay koa ny anajaka fanao izay rehefa manome voninahitra n'Andriamanitra izay koa ny hanomezan'Andriamanitra voninahitra sika fa rehefa manamafy ny anarana hoe manaratsiratsy ny anarana na hoe tsy mirarahana azy dia ho afa-baraka am-pitoerana eo izay hoe mihina na vavolombelona anankiray izay fa olo io zany nataony teo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra mandra-piala ohatra mandra-pahialako ety ambony tany izy Andriamanitra maelohany hafatesako izy mba te handeha avion izay mivavaka nataony teo anatrehan'Andriamanitra dia rehefa andeha teny dia tonga dia tola tsy ampifizy satria rehefa mivavaka zany izy hoe Andriamanitra amin'ny fomba ahoana no afahako mandeha avion nefa ny asa ohatr'izao nefa mba faniliny izay mivavaka nataony teo anatrehan'Andriamanitra dia rehefa mivavaka izay izy dia tapirekelikely izay izy ny belle-sœur tondra anazy nakany Antsiviary teo aloha ny nandeha avion voaloha dia sabotsy izy nandeha dia lady arivo izy miverina manderana misaotra ny tompo fa ateraka ihany le izy izay koa nefa nagataka koa izy Andriamanitra efa anelako ety amin'ny tany za mba tia hitan'ny France Seychelles ireo ny toerana nangatana tamin'Andriamanitra dia efa nahitan'ireo rehetrarehetra ireo izy hoe Andriamanitra ihany koa mieny vavaka ohatra ny anana izao rehefa nagataka ny mba tia hanadana dia tsy Andriamanitra no ka teo aminy be tianao fa nampiasa olona misy olona nampiasaina atao ny tena ka izay indraindray ianao eretinao ny zavatra hoe za ve azo izao olona tsy zao anao iaraka ny ohatrany izay olona le toravela izay zao amonjy mariazy dia tany amin'ny France fa tsy nanao vakansa vao hoe tia no hitako dia izay ny fitaovana entina anakany tamin'izay hoe rehefa vitany efa fantatra daholo ny olona hoentina handeha nakany dia hoe izy zany tsy mandeha tampoka teo nefa nisy anankiray tsy nandeha mandeha aleo soroana anazy eritreretina hoe zavatra ataon'Andriamanitra anao amampiotaka ny ramanao io amampiotaka milataka amin'ny alahelo malahelo amin'ny fiainana fa hafaliana raha masina dia ataon'Andriamanitra milataka foana zany raha masina hoe tena zavy Andriamanitra tena navita ohatr'izao hoe fampiampianako nefa raha dia za ohatr'izany zao Sara vadiny Abraham raha ny eritreretiny zao dia teraka tsotra satria olona efa menopause hoe dia teraka nefa zavatra ataon'Andriamanitra takatsy ny saintsika zany fa tonga dia miberaka olona efa ary amin'ny fafilo sy folo taona efa olona efa lehibe fa totsika efa malaso nono efa impossible tsony gombivotsina indray efa dia mbola naza aveo mbola miteraka indray izy ampirean'izay izay hoe tsika mihina rehefa hoe miaraka amin'Andriamanitra dia matoky anazy asampara tambela zao rehefa hoe teo ampokotra an'Andriamanitra izy miaraka ny asa tamin'ny eglizy na nisy ary ny toetra nataony zanakely teo fony sambela satria fa mety amin'any
izay izy avy eo nampiasain'Andriamanitra izy farazany sanoka izy nakako ny fiainanafika ihany izay irany lasa sy anjara-pitenin'Andriamanitra fa teo foana zany izy raha misy ary zavatra ny ainany dia teo foana izy ka zay tsika hoe nisy na fifaliana na fahoriana miaraka amin'Andriamanitra tikitra hatramin'ny foana fa tsy mbola rehefa azoko zavatra ilaiko dia iny any tsy hivavaka intsony fa mivavaka foana satria izay no tian'Andriamanitra satria namorona ampiasainao izy mba hanome voninahitra tsarany dia miverika voninahitra ndraikitra micro dia misaotra betsaka nahatrany tsara